De faly ndray miaona amintsika amin'ity takarivo ity ary faly tafaraka amintsika amin'izao zomariva zay ataontsika idiran'Andriamanitra zao. Manao daholo nareo tokantrano ao, manao nareo any ivelany ihany, mino aho fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia notahiny isika, narovantsika tamin'ny zavatra loza rehetra dia tafavory androany noho ny fahasoavany. Ka derain'Andriamanitra ary menatra mandrakariva izy noho izany fitiavany sy fiarovany antsika menakavy zany. De faly indray miaraka aminareo androany ary faly anolotra chorale anankiray indray eto Antananarivo renivohitra, chorale Aina zany no anaran'izy reto, chorale Aina avy eto amin'ny district sy ny fiangonana eto Antananarivo renivohitra. Zany no miaraka amintsika ary hanome antsika ny tsara indrindra fiderana an'Andriamanitra. Mialohan'ny iarahantsika amin'izany chorale Aina izany dia andeha indray hamaky ny soratra masina isika ka ny ao amin'ny salamo fa 7:30 ka ny andininy fahadimy zay fahaitsika tsy enjery loatra no vakina amintsika sy angalantsika fampahirizana foy amin'ity takariva ity. Salamo fa 7:30 ka ny andininy fahadimy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa hataony tanteraka. Mampirisika mihitsy ny mpanao salamo eto ny anankinantsika ny lalana rehetra lentsika, ny programantsika rehetra, ny mahakasika ny zavatra kasaintsika atao rehetra mba hankinina amin'Andriamanitra. Na efa nieritreritra azy isika, efa nikajy, efa nanoritsoritra teo amin'ny fiainana amin'io zavatra atao io na io lalana ale io, de mbola tsara mandrakariva ny mametraka izany eo amin'ny atrehan'Andriamanitra, mametraka izany ho tantanan'Andriamanitra. Tena esorina mihitsy zany ilay fahaizan'ny tena, ny fieritreretan'ny tena fa alao Andriamanitra mihitsy no ametraka ny tanany amin'izany lalana zany, amin'izany asa izany, amin'izany zavatra tiana sy kasaina atao izany. Ary izany mihitsy no lazainy hoe matoky azy, tena toetra tokony ananana ny fahatokinan'Andriamanitra rehefa apetraka eo amin'ny ny zavatra rehetra. Tokony lamotsaina mihitsy ary ohatra mahasaran-tsainan'i Jesosy natory teo amin'ny sambo kely tamindray andro. Sy manana ninina fa tony de tony. Ny andro rehefa ny amin'ny sambaravoara ny onja ary tena mila iletika ny sambo kely. Ny mpianatra de tena somokotra manao ny farafahaizany sy ny talentany mihitsy hitondrana ny sambo kely ho tody ery amin'ny sisiny mba tsy ho dobo-dranona hilentika. Jesosy tony ary matory. Ny antony satria apetrany amin'ilay raina any an-danitra ny lalany rehetra ka de matoky izy ary izany no tena tokony ho iainantsika manomboka izao koa. Na amin'ny sarofotifoty tahaka n'iny narany fiainantsika de mila matoky an'Andriamanitra fa ny tohiny no tena zava-dehibe sy mampahery. Rehefa manankina amin'ny Jehovah ny lalanao ianao, rehefa matoky azy ianao, ny tohiny izao Jehovah no hanatanteraka izany ary rehefa Andriamanitra mandray tany na manatanteraka azy tsy maintsy amin'ny fandreseny izany. Ka izany no tokony ametrahantsika amin'Andriamanitra ny lalantsika, tokony atokitsika azy amin'ny zavatra rehetra ary izany no tokony hiderantsika azy satria ataony tanteraka ny zavatra rehetra. Indraindray nge tsy araky neritreretintsika ny zavatra mitrangana efa napetrakitsika tamin'Andriamanitra azy de zao mbola lazain'ny soratra masina eo amin'ny andininy fahafito. Rehefa nametraka tamin'Andriamanitra ianao, rehefa natoky azy ianao, kanefa mbola hitanao misamboaravoara ihany ny fiainana eo amin'ny lalana lovanao de ozy ny soratra masina andininy fahafito amin'ny salamo 7:30 ihany, miatombena tsara miandra ny Jehovah ianao ka manan-tena azy. Tsy maintsy tanteraka rehefa Jehovah mandray antanana ny fiainanao sy ny lalana lehanao. Na everina ohatrany tsy tafavoaka ary izany de mila miatombena tsara ianao, mitombona tsara miandry azy ary manan-tena azy mandrakariva. Le miatombena tsara de azo adika amin'le hoe mangina tsy miteny. Efa napetraka taminao io Andriamanitra
de zao angina fa ianao am'izay nitantana ny zavatra rehetra tiako raha mba fiainantsika zany de iderahantsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manomboka androany koa andeha hiaraka amin'ny groupe ihany tsika iderin'Andriamanitra satria Andriamanitra mahatoky eo Andriamanitra io Andriamanitra miaro eo Andriamanitra io ary Andriamanitra manao zay ahatanteraka ny lalantsika sy ny programmatsika rehefa mahatoky azysika andeha mandraisa toerana ary dia hiaino indray ny fiderana zay ataon'reto chorale Aina avy eto Antananarivo renivohitra reto isika amin'ity takariva ity iray fo iraisaina hidera l'Andriamanitra tompontsika dahoary Indrina tsara naurirai situ Befia sharai bei jafu Sisitu anauritumpu Jesila shauni fuku Shambula fiti tsimisi tuana Injinga tsara naurirai situ Befian sharai bei jafu Sisitu anauritumpu Jesila shauni fuku Shambula fiti tsimisi tuana Yovuara sanita lana Maniwa minai fatsar shayana Faswamana sitalani Fiti churi chachulani Natulu shaumanaiza naka Kamerena Asanda shai Yanaranau Shai befiti Faswabana Fitiabana Manjakizai Fiti uduri Injinga tsara naurira situ Befian sharai bei jafu Faswabana sitalani Fiti churi chachulani Natulu shauanaisa naka Injinga tsara naurirai situ Befian sharai bei jafu Sisitu anauritumpu Jesila shauni fuku Shambula fiti tsimisi tuana Faswamana sitalani Fiti churi chachulani Shauanaisa naka
jauhanay sa nakal. Azade mafifu esurireu lulupu mitalawa minau Kristi maizare mifankati Ibalini mandalavuku isikizanya neti Tarayo vundereu vao kamaru ifamela sifankati fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamalifady o vunjeu zahay Jesu Dariure mbai fankati Ibalini mandalavuku isikizanya neti savapponetsi masu ratutsi mifankati faraizawitiza mananani Kristi uverana uvereti mety teny anaoi hoe mino dia ampizay mentanentana to tsy tany andovalay tany kanan tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka hofaly Jesoa Kristy hahita sy anao miarady Sosi
de sarotra hazany manjo hazakivire namamuifo hazisosi itantananao rasendra tutsu savatsa rucha azamievicha we mahuniutanao nadisahuchani adache inao laitiso vonunahisakai rehulanao matu kiazi fatiheriana hatudiri masuna imaginari masuna kasaruvi laito calvari yarishiro fauri rapeti kamatizi hisulwana Tsapako tompo ny fitiavana na tsy mendrikao tena votana miantra sady mamindra fo mampahiraira mila moifo azoko antoka Jeso sy ny hoaviko mitantana trany anao ny tompo tsito be fitiavana rikio mampahery fo ampioa ny ranao so masuna imaginari masuna kasaruvi laito calvari yarishiro fauri napeti kamatizi eni matizi Sotikanira ufavunumeluni bifalai masini uitarinalana hasana finau yatsuni favali jesotenani itia Antrumetiza Jesu sianeturi
Jerusalem, Tanana.
namako miantso anao ny tomponao any iriny ane ny andray anao oninao antany vaovao miantso anao ny tomponao any iriny ane ny andray anao oninao antany Misaotra an'Andriamanitra isika niaraka tamin'ny koralina Aina androany. Misaotra azy satria dia nahita zava-baovao indray tsika amin'ny fideran'Andriamanitra. Afaka mahatoky an'Andriamanitra mihitsy isika ary dia tena miaraka amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Alohan'ny isa rahantsika ary dia andeha omenanao indray izao teny fampanantenana, teny fikasana ato amin'ny soratra masina izao. Entinao mampivahaka ny fiainanao ary indrindra ampahery anao amin'ny lalana izay hodiavinao. Na inona mitranga dia mila mandray izany teny izany ianao hampahery anao. Ao amin'ny Deutéronomie 7:20 dia ny 2:20 dia misy izao teny izao izay tokony ho raisinao omen'Andriamanitra anao hampahery anao. Ny anaran'i Jesosy no manketitsika azy. Deutéronomie 7:20 ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra, trano ny fitehirizan-tsoa, handatsahany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asa ny tananao rehetra. Ho tanteraka amin'ny fiainanao ane izany ary dia hideran'Andriamanitra ianao satria tena nomeny soa sy ny tehiriziny tao anatin'ny fahasoavana. Sitrapon'Andriamanitra amin'ny androany toy izany hiaraka indray isika hiderany tompontsika miaraka amin'ireo vahiny izay nasay. Mametraka amin'ny veloma tompoko ary manonona mandrakariva amin'ny fiadanan'ny tompo tsy hiala ao amin'ny tokantrano sy ny toerana tsy misy anao. Veloma tompoko, tahin'Andriamanitra.